ny fijekema izany. Any amin'ny centre fankalazana fionamben'ny dekona riavana dia isy fotoana manokana ho fankalazana n'Andriamanitra noho ny amin'izany fa 5 taona ny fijekema izany. Misy ireo artikla maro samihafa izay amidy any an-toerana riavana toy ny hoe t-shirt, ny polo, ny lambahoany, ny elo sy ny sisa izay efa anentanana antsika sady hiomana amin'ny fandraisana izany. Fa fanirin'ny komitiny fa 5 taona raha mba manao ny ray amin'ireny artikla ireny isika ny amin'ny fankalazana ny fa 5 taona ny fijekema io. Ho antsika eo anivon'ny synodam-paritany hatrany dia ireto indray ny mpitandrina izay hiatrika fanokanana ankoatran'ny amin'ity anio ity. Ny mpitandrina andrianandrasana radoarifenitra dia hotokanana amin'ny fa 4 ny volana ao amin'ny fijekema mahatsinjo izany. Ny mpitandrina Rakotonjafinjanahary Luc Olivier dia hotokanana ny 7 septambra ao amin'ny fijekema Andranovory lava. Ampatsiahivina ihany koa isika fa tetika androntsika ao anatin'ny synodam-paritany dia ny fa 20 hatramin'ny fa 17 ny volana Aogositra dia natateraka ny isan-kerintaonany ny sampana sekolelady synodam-paritany. Izany dia ho tanterahana eo amin'ny fijekema Ambohibary fiadanana. Entanina hatrany isika riavana amin'ny fanjifana ny gazety fahazavana izay efa avoaka ny synodam-paritany andrefana atsimina karatra miarady. Efa nivoaka tamin'ny herinandro io ny gazety laharana fa 5 ho antsika dia anentanana antsika isam-pitandremana mba tena avitrika ho amin'ny fanjifana izany rehetra izany. Dia toy izay riavana ny vaovao izay tsara ho fantatra ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho amintsika rehetra kosa ny fiadanana. Amen. Hanatanteraka ny rakitra isika izao riavana dia manasa ny antoko-pihira araka ny voalahatra ao anatin'ny fandarana hanao ny anjara hira dia tariny dekona ny fahatanterahana izany rakitra izany. Tsarotsika mandrakariva fa izay manome amin'ny fifaliana no ankasitrahan'Andriamanitra. Rakitra roa izany ny omantsika ao anatin'izay. Yeah.
Manasantsika ary hitsangana hanolotra ny rakitra ho an'Andriamanitra amin'izao anio izao. Hivavaka isika. Omenao anay Andriamanitra ny zava-tsoa rehetra noho ny fitiavanao. Manolo tena koa izahay ho anao, marinay amin'ny alalan'izao rakitra izao. Matsiaro favovonjy izahay ka manompo anao, tsy sanatria vidim-pamonjena fa tsy mahavidy izany izahay. Fa ho fisaorana sy fankalazana ary fanomezana voninahitra anao. Mba havitana ny asa fitoriana ny filazantsaranao hatramin'ny faran'ny tany. Ary mandra-piavinao Kristy eny amin'irao ny lanitra. Dia mbola mba ho hitanao eo amin'ny toeram-panompony izay ka ilazana hoe tsara zany ry mpanompo tsara sady matoky. Natoky tamin'ny kely ianao tendreko ho mpanapaka amin'ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Amen. Mazaho toerana isika. Ankehitriny ary isika dia hiroso amin'ny asa vavolombelona dia ny fanokanana amin'ny mpanompon'Andriamanitra izay tarihy ny mpiandraikitra fohibea ankehitriny. Manantsika amin'izao fanokanana ho mpitandrina izao rehefa koa dia andeha ataontsika nira fa 3:20 3:20 ataontsika ny andininy voalohany sy ny andininy fahadimy ary dia hiroso amin'izao fanokanana izao isika.
ry raha lamalala am Jesosy Kristy tompo fomba n'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ny miantso sy manokana olona mba hiandraikitra ny fanompona azy eo anivon'ny fiangonana tahaka anao ary fomba n'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ny miantso ny fiangonana raha teo koa mba hanokana ny mpanompon'Andriamanitra tahaka anao zao koa manorina izao fanokanana mpitandrina zao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny soratra masina isika koaokary hoenotsika fiangonana izao tenin'Andriamanitra iorenan'ny fanokanana mpitandrina izao amin'ny anaran'i Jesosy ary raha nanao fanompivavahana ho an'ny tompo sy ny fahadianina ireo dia hoy ny fanamasina atokany ho ahy Barnabasy sy Saoly hanao ny asa izay efa nentsoko azy ary efa ny fahadianina sy ny vavaka ary nametra tanana tamin'izy dia nandefa azy hoy koa Jesosy Kristy tompo efa nomenay any fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy io amin'ny anaran'ilay sy ny zanaka amin'ny fanahy masina sady mampianatra azy hitanona za rehetra nandidiko anareo ary indro izaho Jesosy momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao hitantsika amin'izany ry havako fa miantso sy manokana olona hanao ny asa fanompona Andriamanitra ary satria ny fiangonana no tenan'i Kristy ety an-tany dia didiny ny manatanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina koa rehefa azo antoka ry havako azo ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara antoka maha-olom-bao antso ity mpanompon'Andriamanitra izay hotokanana mpitandrina anio ity RAKOTOARIVELO Sitraka Valisoa dia hanao ny fanekeny eto anatenin'Andriamanitra sy ny fiangonana izy koa amin'izany mangataka anao azy izay rahala mba hanambara ampahibe maso ny fanekeny ny mpitandrina izay ataonao ankehitriny eto anatenin'ny fiangonana ary eto anatenin'Andriamanitra raha teo eto anatenin'Andriamanitra sy ny fiangonana izaho RAKOTOARIVELO Sitraka Valisoa dia manamafy sy manaiky fa anambara madio ny sitrapon'Andriamanitra araka izay hita ao amin'ny soratra masina eo ambany fitarian'ny fanahy masina hitantana sy an'olotra amin'ny fahamarinana ny sakramentan'ny batisa sy ny fanasan'ny tompo amin'izay fotoana ilana izany anatanteraka amin'ny joto sy ampifaliana ny fandavorariana ny fanompom-pivavahana isan'alahady sy amin'ny fotoana anaovana izany andray izay rehetra mety ambaran'ny olona amiko mba hanafaka entana ny fieritreretany ka hahatambava tsy ilaza izany na amin'iza na amin'iza hanome fampaherezana sy trodrano ilain'ny mino na amin'ny andro mahaory azy na amin'ny andro mahafaly azy hanao zava-dehibe ny fitaomana sy ny fitaizana ny maro ho an'i Jesosy Kristy mpamonjy indrindra ny tanora sy ny ankizy hiezaka araka izay azoko atao hiaro ny firaisan'ny fiangonana izay tenan'i Jesosy Kristy eto an-tany tsy ho simba ka hanaja sy hankatoa ny foti-dalàna sy ny fitsipiky ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara manamafy sy manaiky aho fa hijanona sy hitoetra ho mpitandrina FJKM matrany ny tompo any hanampy ahy antanterahako izany rehetra izany amen mahatokony tompo hiazona anao amin'izany voady izany fanekeny zany izy ary eo akiranao mandrakariva ampandresy anao hitsanga anahy isika fiangonana andohalika anao noho izany fanekena nataonao teo zany sady araka ny fanaon'ny fiangonana hatramin'ny voalohany dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina no hanokanana ianao amin'ny fametrahan-tanana sy hanolorana ianao arana mafisanay ny fahefana mba amin'ny adidy rehetra mahampitandrina anao mahereza sy mahatanjaza matahotra na mivadi-po fa momba anao Jesosy Kristy tompo izay efa nifidy sy naniraka anao amen RAKOTOARIVELO Sitraka Valisoa mahatanjafa momba anao ny tompo amen Ivavaka sika ry havana Andriamanitra rainay eo ilay tompon'ny fiantsona ary ny fidy sy ny antso ny mpanomponao ho amin'ny asanao
ka nanolotra ho azy ny famonjena. Isao raha ny asankasitrahanay ianao, fa anao tokoa ny antso ary ianao ny antso azy, fa soavany zany Tompo. Ianao efa nanefy, ianao efa namboatra, misaotra Tompo fa fahasoavana koa ny fanefenao sy ny fanamboaranao. Ianao koa nefa mamaly soa, mitsinjo, mikarakara, fahasoavana koa zany. Ary inonay fa voarainy ny mpanomponao ny fahasoavanao, anana amin'ny fifaliana sy fanantenana ary fitiavana mitombo hatrany, eo ampandavirariana sy ampanataterana ny asanao, ary indrindra iainany amin'ny fifaliana ny fiantsoana efa nataonao, fa sambatra tokoa izay voafidy, ka dia ampaherezo ny mpanomponao no fanekeny ampitiavana ny antso izay efa nataonao taminy, ry Kristy mpamonjana eo, atolory azy hatrany ny fanahy fahendrena, fanahy faherezana, fanahy fahazavan-tsaina, hitarika azy ataterany fijoroana vavolombelona, izay efa ilainao amin'izay rehetra nantsonao, fampandresy zahay miaraka aminao. Dia mankasitraka Tompo noho ny amin'izay nifidiananao azy, dia ampio sy fenony herinao eo mpanataterana ny asa rehetra efa niantsonao. Ho feno voninahitra ao mandrakariva izay rehetra ataony, ary izy koa aneo hatrany hatrany ny hatsaranao Kristy sy ny voninahitra ao. Amin'ny anaranao ry Jesu Kristy Tomponay eo no anaovanay ny vavaka, mitaiasy fampanomponao izy. Amen. Ipetraka sika fiangonana. Dia fanomerabanao zahay, ary indro zahay manolotra ny baiboly izay mirakitra ny tenin'Andriamanitra, ny baiboly izay mirakitra ny sitrapon'Andriamanitra, torianao, zarainao sy ambaranao. Ny Andriamanitra ambaran'ny baiboly, ny Andriamanitra izay mirakitra, izay mandakitra ny teny anatin'ny baiboly no torianao. Hoy nisy ohatra masina manao hoe ry zanak'olona, hano ity orona taratasy ity dia mandehana ka mitenena aminy. Dia manolotra izany baiboly izany zahay amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'ny fiangonana. Ary ino zao teo koa zahay manolotra ny taratasy fanamarinana mahampitandrina voatokana anao, voatokana ho mpitandrina ny FJKM anao, dia voatokana ho mpitandrina ny fiangonana réformé maneran-tany, ao anatin'ny fiangonana ben'ny mpitandrina voatokana manerana izao tontolo izao. Dia indro izay manolotra anao zany taratasy fanamarinana izany, ary dia hovakiana ren'ny fiangonana ny votoatiny izany taratasy izany. Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, Fanokanana Mpitandrina. Dia hoy ny fanahy masina, atokanao ahy Barnabasy sy Saoly hanao ny asa efa niantsoko azy. Asan'ny apôstôly 10:12. Rakotoarivelo Sitraka Valisoa, teraka ny 17 Martsa 1795, tao Besakoa Toliary voalohany, navita ny fianarana ho mpitandrina tao amin'ny faculté de théologie Ambatonakanga. Fotoana nidirana sy nivoana ny oktobra 4 ka hatramin'ny jolay 5 izy dia nandray ny fanokanana mpitandrina ao amin'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara androany 10 Aogositra 2022 tao amin'ny fiangonana miaramila Ampaibe. Ny nanatanteraka ny fanokanana dia reto mpanompon'Andriamanitra ireto: Rakotondravalina Maolo-Mpitandrina mpiandraikitra Fobe, Andria Miaja Maleo Josoa Ernesta mpitandrina président synodaly, Andria Misandratra Njara Malala Suizette mpitandrina filohan'ny fifampi synoda-bartany, andrefa natsimina karatra miaradia moa zany président synodaly. Dia voarakitra ao ny fanekena izay efa nataon'ny mpanompon'Andriamanitra teo, dia manao sonia ny mpanokana mpiandraikitra Fobe, ny président synodaly, ary ny filohan'ny fifampi sy ny mpitandrina izay natokana. Dia manolotra anao izany zahay, ary dia mandray tanana anao amin'ny anaran'i Jesosy.
anao nira zay efa niomananao ianao niomanao vonina nda ary anao nira zay efa niomanana izy dia ao anatin'izany angatahana ndroso ety an'loana ao anatin'io hiro io zany a dia angatahantsika ndroso hoe ty amin'ny alitara ny mpitandrina voatokana rehetra nananao ny akanjo-panompona izy na antsinao akanjo-panompona ty zay rehetra mpitandrina voatokana rehetra angatahana ndroso ety ao anatin'izany hira izany a fa andray tanana antsika iarahaba ity mpiara-miasa amintsika ity isika eneny nizara
an'dRAKOTOARIVELO Sitraka Valisoa dia miarabanao araka izany ny fianakaviam-ben'ny mpitandrin'ny FJKM rehetra izay soloina reto tena dia miarabanao zahay tonga ao anatin'izany fiombonana sy firahalahin'ny mpitandrina voatokana rehetra izany koa dia andray tanana anay rehetra ianao manomboka eto amin'ny atomboy avy fa tsy mazay andray tanananao zahay dia misesy mandray tanana izay rehetra manatrika eto tahoary. Tiasa fanompony maheresa tomba pahery anao afaka mipetraka asika ry havako marana zao fotoana zao isika tokony amin'ny fotoana andraisana fitenena moa sika ry havako malala dia arak'izay andamina ny mitarika ny fotoana azy no tondratsika azy fa amin'ny anaran'ny foibe ataoko ty ampiandohana satria eto amiko ety any mikireo fa tsy teny farany dia mitona ny tanora ry havana ny fiangonana Jesosy Kristy Madagasikara dia eo amin'ny 500 mahery kely eo ny isan'ny mpitandrina FJKM manana toeram-panomanana maro ny FJKM ary soran'Andriamanitra ny fiangonana Jesosy Kristy Madagasikara fa tsy hoe mbola mandalo amin'ny hoe tsy fahampiana mpitandrina azy betsaka ny tanora maharay ny antso ny mpitandrina satria anjatony manao fanadinana nanaovana ny sivana fa nandray dia vitsy ihany no voaray noho ny toerana noho ny fandaminana dia mitaona ny tanora nohona ny antso mitaona fiangonana koa anao zava-dehibe ny fiantsoana ry havako ny fiantson'ny mpitandrina amin'ny FJKM dia mandalo fandamina maro samihafa ho anareo zahay mandre ny antso dia manatona ny mpitandrina dia atory ny ambarany nareo ny fandaminana hoe zao natao rehefa mahatsapy zany antso ny mahampitandrina zany ianao fa ny herin'ny FJKM ry havako malala dia zao marina fa eo ny fahasoavan'Andriamanitra tsy diakevitra fa tena mana toerana lehibe mihitsy amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy teto Madagasikara ny andraikitry ny mpitandrina ary toy izao ny fiangonana FJKM noho ny fahasoavan'Andriamanitra tsy diakevitra zany noho ny vitain'Andriamanitra tsy diakevitra zany fa noho ny fananana mpitandrina izay mahatoky tahaka izao ahitantsika azy ankehitriny izao dia ry fiangonana eto am-bavaka ny mpitandrina misy amin'ireny mpitandrina ireny angehirahanay mpandraikitra foibe any amin'ny toerana tena lavitra tsy misy eto amin'ny firenena tsy mahita eto amin'ny firenena ianao institution na rafitra na iza ka samy mandefa mpitandrina na samy mandefa mpiasa tsy mahita ianao olona manana maîtrise na master tonga any amin'ny tanàna kely any amin'ny fokotany any mihitsy tsisy an'izany ny FJKM ihany manana an'izany ny fanjakana raha be indrindra ataovy hoe tonga eo amin'ny commune na olona manana licence na manana baccalauréat fa ny mpitandrina FJKM tonga hatrany amina fokotany azonao sary an-tsaina ary ny mandrakariva dia izao izy rery ny intellectuel izy rery dadray tena mitanasany dia izao tsisy olona mahana CEP akory eo tsisy olona mahana BEPC akory eo fa pastera rery ny ankinana zany zavatra rehetra zany zay mahatonga ny hoe tsy hoe mpitandrina fe mpitandrina fotsiny FJKM ny mpitandrina FJKM fa tena mpanompon'Andriamanitra mitondra fahazavana mitondra fahaiza-manavaka any anivo ny fokotany any amin'ny toerana madinika any ary tsy gaga ianao rehefa avy eo fa mitoerana sasany tonga eo le mpitandrina fiangonana tafy-bozaka keliny eo
mijanona 5 taona 10 taona gaga ianao miverina vany misy fiangonana 70 metatra ny alavany 20 metatra ny sakany fa ahoana satria manana mpitandrina mahatoky ny fiangonana eto ambavaka riavako ny mpitandrina fa andriakina ny fiangonana izy dia ny tompony ampahirentsika dia mampahay anareo fianakaviany zahay amin'ny fanohanana azy mahefabe tompoko itsika rehetra ny tompony ampahiry ny fiangonana hitahiry ny fiangonana amin'ny antso ny antsony azy avy manandriamanitra reny voninahitra saotra tompoko asaina ny mpitandrina vao natokana hijoro vavolombelona aorian'ny fijoroana vavolombelona dia mandray anjara hira ny mpitandrina rehetra ndawary tompoko indro tonga fiadanana ilay fahoriana mangidina ny joahy ary ny fitiavanao no namonjenao ny fanahiko tsy akany amin'ny lavaka fa alevonana fa anarianao tevoko ny fahotako rehetra fa efa nizaha toetra anay ianao Andriamanitra efa nanadio anay ianao tahaka ny fanadio volafotsy amin'ny memy efa napiditra anay tamin'ny fandrika ianao efa nisenta mavesatra teo ambalahanay ianao efa nampandeha ny olona anitsaka ny lohanay ianao nandeha namaky ny afo sy ny rano izahay fa nitondra anay nivoaka amin'ny fitahiana mahatretrika ianao hiditra ao an-tranonao mitondra ny fanatitra doranao hoefaiko aminao ny voadiko izay nitononiko molotro sy ny vavako fony aho anjo-pahoriana izany tenin'Andriamanitra izany no amitinako ny pastoraliko hatreto amin'izao fotoana izay niainako an'izany raha nanomboka izy ity dia tsy nazoto tsy nazoto nanao azy ity fa ny lamina sy ny lahatry ny tompo no nahatonga nanatanteraka n'ity asa ity raha tsy ahivana kely tany amin'ny taona 12 dia aretin-doza no ny atombohan'ity tantara mahafinaritra ity tao anatin'ny aretina tao anatin'ny tsy fahasalamana zavananahirana efa nahita an'izany hoe ity sisa dia ho faty isika io neny vavolombelona zany vola arivo ariary monja rehefa olona andehanao scanner izahay fa tao anatin'izay fotoana rehetrarehetra ny ainana zay natao nivelany na nitato anatiny tsy mbola nahita na indray mandeha ara fotoana tsy nanampiny tompo anay tao anatin'izany asa izany ary rehefa tonga somatsara tao anatin'ny asa rehefa nanao an'ity asa mampitandrina ity dia araka ny tena indro tonga fiadanana fa ao anatin'ilay teny fiadanana mbola misy zavatra maro izay tsy maintsy mbola nolalovana ary zay no safidianana ity salamo ity fa miaraka amin'ny tompo dia mahafinaritra fa tsy mora tao anatin'izay fotoana rehetrarehetra izay dia raha fitiniko dia zao no zavatra azoko hatreto aloha ny finoana an'Andriamanitra dia tsy ny fanekena fotsiny ihany hoe misy Andriamanitra ilainy izany misy Andriamanitra fa ny finoana an'Andriamanitra amiko manokana dia ny fanekena izay sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao na ho mora na ho sarotra na ho amin'ny tsara na ho amin'ny ratsy rehefa manaiky ianao fa zay ny tian'Andriamanitra amin'ny fiainanao dia maro ny zavatra iva ary tsy voela akory ara fa tao alohan'ny nanatanterahana zao asa zao dia mbola nisy sedra maro isan-karazany zay tsy maintsy nolalovana raha nandeha nitokam-bavaka izahay eto i pasteur
hira isika rehetra kosa mandalo dia mandray tanana ny mpanompon'Andriamanitra ary manatitra ny tsodrano voninahitra izy tompony antso. Isa.
toloranao fitiavan-dehibe nampiorina ny finoko raha miloketraka namonjy ny fanaikio tsy ho reraka aoreno ny firoko andriamanitro hitoetra hiorina mina nanaza fiotrabe Sachimanana Bifino Hajamanicho Hitwesha Hiurina mina Kanada Fiujabe Naluza Melire Mamuzi ni fanaichu tiureraka Aureru ni finuku Anjamarito Hitwecha Hiurina mina Kanata fiutabe miomana ny komity aorian'ny fanomezana ny tsodrano andray fitenenana voalohany ry avaka.
asiana feokira ao anatin'ny fotoana izay omanan'izany mpanompon'Andriamanitra izany. Manasa ny komity izay nikarakara izao fanokanana mpitandrina izao tokoa hiakatra etỳ amin'ny alitara. Mahatoky izao teny izao, raha misy olona maniry ny asan'ny mpitandrina dia maniry asa tsara izy. Amen. Amin'ny anaran'ny biraon'ny fiangonana, amin'ny anaran'ny komity izay nikarakara izao fanokanana mpitandrina izao no hiarabanantsika rehetra mpianakavy ny finoana amin'ity androandroany ity. Misaotra manokana ihany koa ny solitena ny foibe FJKM izay nanokana sy tonga niaraka tamintsika eto anio. Misaotra ny filosy ny synodam-paharitany, misaotra manokana Andramatoa mpitandrina, tompon'andraikitra avy eo amin'ny fifampia, misaotra ny fianakavian'ny pastora Aogositra Sitraka Valisoa, misaotra ny fiangonana manontolo sy ny komity mpikarakara etona izany. Ny voalohanteny ihany koa tompoko dia miarahaba manokana any pasteur izany
nahatanteraka na fahatsika nahatanteraka izao fanokanana izao dia maleova mahalasana pasteur Andriamanitra izay efa nifidy anao no ahatanteraka ny asa tsara rehetra anome anao izay rehetra ilaina ihany koa amin'ny fanatanterahana izany asa masina izany koa dia miaraabanao tompoko ny fiangonana. Ankoatr'izany dia misy ny fanolorana marika hita maso izay noman'ny fiangonana ny amin'izao fanokanana ny pasteur izao na ny consécration pastorale izany dia fifaliana ho an'ny komite tona no manolotra izany ampitiavana ho anao pasteur. Izy ihany koa tompoko ny solo-palatia izay noman'ny fiangonana ho an'ny FBF-JKM ny président synodale sy ny ramatoa-mpitandrina vao amin'ny fifampizany dia akasitrahana feno tompoko ny fiombonana teto tamin'ity andro anio ity nahatanteraka izao fotoana izao. Andriamanitra fiadanana ny amaly fity anareo. Farany tompoko dia mankasitraka feno atsika tsirairay avy ny ombina tamin'ity fotoam-pivavahana izay fanokanana ny pasteur androany ity na ny consécration pastorale izany ny fiadanan'ny tompo ilay be fitiavana ny ho amintsika rehetra ary ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra ireriany. Sotra tompoko. Andriamatoa Mpitandrina amin'ny ao amin'ny mpiandraikitra foibe ianao Andriamatoa président synodaly ianareo amin'ny fifampiny firalahiana sodapartany laharana fahavalo nareo mpitandrina voatokana rehetra nareo mpitandrina nareo dekona sololana baron'ny fiangonana nareo fiangonana tsirairay izay niala tamin'ny toerana isy anareo tany solotena mpiangonana nareo izay vahinina saina indrindra nareo fianakaviana misaotra ny tompontsika ry havana n'izao andro lehibe amin'ny fiainantsika mianakavy zao fiainana FJKM manontolo satria ny tombo ray indray nisan'ny mpitandrina voatokana voady mandramaty eny zavatra roa ny resahana momba ny fiarahanay teto zany ny fiangonana zany chapelle militaire eto Ampahibe dia nandray azy mizadra raha teto ny voalohany roa zany mampampianatra satria mpampianatra za rehefa mampianatra zany dia mijery ny momba ny mpianatra na ny CV dia jerena ny CV ny ankizy dia hitako ny CV ny dia mabesabesatra efa niasa izy tapisehitra za sehatra asy raisam-pirenena dia jerena ny ankizy hoe inona marina no alehanao tia fa amin'ny alan'ny asa vita zany fianarana fifarana zany ve marina fa zany mianatra miofona mpitandrina zany dia mafy raha vao tsy miala ianao anatin'ny roa taona voalohany mialohan'ny voady voalohany na amin'ny délégation pastorale zay vao azo antoka fa mety havita fa anatin'ny roa taona voalohany maro be ny zavatra mety hitranga dia vita zany zay telo taona voalohany zay nahazo ny voady voalohany délégation pastorale zany dia nanao stage teto zany rehefa tonga ny fizaran-draharaha dia hoy za hoe vita stage aty koa ve le botala aty dia dia ny raha aty stage tena stage ny ofanao mpitandrina aty fa tsy hoe mampianatra sikolalady akory tahaka ny fiangonana hafa dia nanao zay rehetra nampanirahana azy izy naizanaiza ary profon'izany reo sapanareo satria ty fitaizam-panany folo alin-da dia mahafaly anay ny manolotra ny mpiara-miasa taminy teo général Rakotsafy Dominika mba mangataka anao hitsangana izay folohan'ny fiangonana dia niara-ny fampitaiza tamin'ny pasteur Sitraka teto nahita ny asa tao misaotra mon général dia aveo satria fitaizam-panahy ity ny ray mpiahan'izany fitaizam-panahy zany nandritra nanaovany stage teo koa sady ny faniboterana maha ministre Sofinira Bénédicte Xavier tompoko mba hitsangana tompoko ny général izay
fantatra misy eo mahafianakaviana fa maministera no ampisangarana dia miarany fampitaiza koa tamin'izany mankasitraka Montréal. Dia reo ny chapelle zany a niarany asa teto zany a nandritran'izay ary le miteneniny teo zany a dia marina fa ny chapelle nanirahana azy tsy teto ihany manjakandrina indrindrandrindra asaina mankamy arivony mamo a dia io chapelle manodidina reo zany nanirahana azy daholo a manampy koa ny pastera anankady lalina rehefa misy mission ataon'izy ireo. Dia fianakaviam-be ny folo alin-dasa ny eto aumônerie zany. Dia tanatin'izany koa zany ny fiainany midaly fitsapana satria fitsapana teto koa ny namoizina ny rainy dia neny a izay mampifikitra azy ireo amin'ny fiainana mifamatitra amin'ity chapelle ty zany fiainana izy mianakavy a izay koa zany ny antony fidianana ny chapelle mba mitsangana tompoko ny fianakaviam-be ny aumônerie rehetrarehetra aumônerie FJKM izay taren'ny pastera Elvao Pogé zany a mpiara-miasa ao anatin'izany aumônerie zany mba mitsangana satria aumônerie zany ny anaovany stage dia aumônerie zany no mbola asany hatramin'izao zany mahominy misaotra tompoko. Izay zany mahatonga izy tsy miankina amin'ny fiangonana izay mahatonga hoe tsy ny fiangonana marobe ilay mankaty satria marobe ny antso mahampitandrina ny azy zany a hatramin'izao zany a dia miasa amin'izay ny rahana rehetra azy amin'ny aumônerie sodapartame dia ny efa tsy manana fiangonana zany le pastera dia misafidy fiangonana izy a anaovany consécration pastorale. Dia izay ny antony fidianana chapelle militaire satria mifamatim-piainana teo izy teo zany ny chapelle dia nikarakarany zao fanokanana zao a andraikitra ny zavatra madinidinika nefa fanomezana hita maso a nampitafy azy a mahabogosy azy hitantsika eo a ny fanomezana ny baiboly tahaka izany. Dia mahafaly ny chapelle militaire zany a miarabanao pastera amin'izao nanokananao mpitandrina mandra maty zao hita amin'ny sahany FJKM samy tena hitrany rahanao. Dia arak'izany koa misy ny fiaraha-mifaly rehefa aveo a tsika rehetra izay nahazo fanasana dia misy ny fiaraha-mifaly ary amin'ny fisakafoana rehefa aveo dia manasa antsika rehetra ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Tompokolahy sy tompoko vavy vato namelakafatra ny tenanay dia ndramin'ny pastora Rakotoarivelo Sitraka Valisoa adidy mavesa satria raha nisy fotoam-pavahana natrehiko indray andro dia isan'ny sarotra ny misaotra sy makatelina fa sarotiny dia sarotiny ny olon'Andriamanitra raha ohatra ka misy ny voadingana indrindraindrindra fa nilatsaka. Ko dia ataoko bango tokana toy ny bango takatra ary tsy ho tsiny tsy ho fondro raha ohatra ka misy ny voadingana indrindraindrindra fa nilatsaka. Ko dia nampitondrain'ny pastora an'izany hafatra izany ny tenanay ho an'ny foibe FJKM ho an'ny sinodaparitany ny mpiara-miasa rehetra eo anivon'ny FJKM ny olona nasaina indrindraindrindra fa ny fianakaviana na ny avy any lavitra na ny teto atoerana. Tsy ambakan'izany moa ianareo mpitandrina izay nitotona fotsy na andro na masaka indrindraindrindra ny atoko-pihira izao lanonana fanokanana mpitandrina ny Rakotoarivelo Sitraka Valisoa zao no tanteraka dia teo tokoa ny mpitandrina nitarika
indrindraindrindra fa nitondra ny hafatra araka ny toroteny zay nitonony ny pastera Rakotonavala maholy teo, zay misy ho saintsainy ny pastora Rakotoarivelo Sitraka Valisoa. Araka ny anaran'ny tompoko dia sitraka sy telina tokoa ny fanomezanareo voninahitra an'izao fotoana fanokafana izao, satria dia ianareo no nitaiza sy ny kolokolo, ianareo ihany koa no nampianatra, ianareo no nanabe azy ara-pinoana, ary na nisy ny antso, nisy ny fanekena, dia raha tsy nisy ny fitondranam-bavaka dia tsy ho tanteraka ny asa fanirahan'Andriamanitra zay nanaovany fanekena sy nanaovany voady mandramaty, ary sika rehetra izao no vavolombelona hitamaso. Eto dia tsy vitany ny teny fisaorana sy fakasitrahana ihany no nindramany fa dia mbola maingavy ianareo an-tanandroa ihany koa izy ny tondra ambavaka, satria tsy mora ny asa sy ny fampianarana ny fampianaran'i Jesosy Kristy zay tsy maintsy ho tanterahiny, ny fampiroboroboana ny asan'Andriamanitra zay tsy maintsy ho atrehiny ihany koa. Araky ny toritenin'ny pastora maholy teo, tsy ny lalana no sarotra fa ny sarotra no lalana. Ary indramiko ny tenin'ny filoha Amerikana anankiray manao hoe teneniko araky ny teny faraky n'izay tsy hay, dia ny tenin'ny John Fitzgerald Kennedy manao hoe quand il est dur d'avancer, ce sont les durs qui avancent. Mino aho fa efa botrabotra anao pastera araky ny tenin'ny pastera Mikael teo, tsy hahia mihitsy ny anao ny atrika n'izany fampiroboroboana ny asan'Andriamanitra mba azahoany olon'Andriamanitra ny fampianaran'i Jesosy Kristy. Dia mino aho fa miara miombon-kevitra amiko na ireto fianakaviam-ben'ny Mpitandrina na ny fianakavianan'ny Poiranao, indrindraindrindra fa ireto olona nasaina, dia mba indramiko ihany koa ny voalaza ao amin'ny Romanina 12:1 manao hoe reseo amin'ny tsara ny ratsy. Dia izay no tsodrano hoantinao manatanteraka ny asan'Andriamanitra zay efa nosafidinao. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, ary ho antsika zanany kosa ny fiadanana. Makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amin'ny anaran'ny synodam-paritany rehefa natsimina karatra miaradia no andraisana fitenenana eto ho fisaorana sy fankasitrahana. Misaotra ny FBFJKM izay nanendry ny Mpitandrina Rakotonavala maholy mpiandraikitra fohy be, nanaiky ampitiavana hanao zao asa masiny zao. Misaotra anao zahay synodam-paritany rehefa natsimina karatra miaradia, satria asa masina ny ekenao. Andriamanitra ny anome hery tanjaka ho anao sy ny ankonanao avitana ny andraikitra. Ampita any amin'ny mpiandraikitra fohy be ny fisaorana. Mino fa tonga any satria resaka ataon'ny mpatsaka tiana tonga ho any an-tanàna, mahereza tompoko amin'ny andraikitra. Misaotra ny mpiandraikitra fohy be rehetra zay tonga manatrika eto, zay hitako maromaro ihany. Manasa antsika amin'ny anaran'ny tompo azafady indrindra mba hitsangana hoe ny mpiandraikitra fohy be rehetra
izay miatrika izao fotoana izao. Eny tompoko, amin'ny anaran'ny tompo, amin'ny anaran'ny sodapartany no ankasitrahana ianareo satria tsy nanapa-kevitra ihany ianareo fa manotrona ihany koa sady mitondra ambavaka. Misaotra anareo ny amin'ny fanotronanareo ny zandry, fanotronanareo ny sodapartany, fanotronanareo izao fotoan-dehibe izao. Ny tompo ny ampahery ary indrindra hanome fampandrosoana ny fiangonany izay nandatsahany Jesosy ny rano teo amin'ny hazo fijaliana. Misaotra tompoko, mankasitraka indrindra tompoko. Misaotra ny fifampi sonodapartany izay tarindramatoa Suzette Mpitandrina izay nanaiky ihany koa nahavilavitra izay navy nanivy sodapartany tonga eto mifanotrona manatanteraka tompony ombanao sy ny ankonanao amin'izany asa masina izany. Mankasitraka amin'ny mpiara-miasa rehetra eo nivon'ny sodapartany izay niara nifanotrona teto. Mitodika manokana aminareo eto nivon'ny homoneria militaire ampahibe tariny Mpitandrina izy mivady sy ireo komity mpiara-miasa aminy. Tena misaotra indrindra satria nanokam-paravarana isika mahatsiaro fa iray ihany isika na dia voazarazara ny toerana maro samihafa aza araka ny ambaran'ny Paoly Apôstôly fa isika dia tena iray ihany ao amin'ny Kristy. Ny karakara ianareo namovaravara,na nitondra ambavaka, nanendry ireo komity, tena mahatsiaro izay fa manana mpiara-miasa no ny amin'ny zandry izay natokana tamin'ity anio ity. Tsaroana ny soratra masina milazany hoe fandriamanitra tsy mba tsy marina hanadino ny asa sy ny fitiavana izay nasehonareo raha nanompo ny olona masina ianareo sady mbola manompo ihany. Dia ho tsaroana mandrakariva izay nataonareo teto amin'ity toerana ity. Ankasitrahana isika rehetra nasaina tonga teto satria zahay avy any andrefana tsy minakaratra miaradia tsy tonga maro teto fa vitsivitsy ihany ny tonga no ny elanelan-tany, maro ny nandefa fialan-tsiny sy ny azafady, fa ianareo kosa dia nasolo-tenany maro sy ny betsaka no ny amin'ny tompo. Misaotra rea ny tompo any hanafiery anareo ka mahatoky fa iaonao amin'ny fanjakan'ny tompo isika raha hatrizay. Isaorana manokana ny fianakaviana satria tsy zanakareo ihany izy io fa zanak'Andriamanitra indrindra ihany koa. Tafiditra ao anatin'ny fianakaviam-ben'ny Mpitandrina ary ao anivon'ny homoneria izay tarihan'ny pasteur Elvora teo dia miezaka amin'izany ny FJKM. Misaotra anareo nanabe azy nanolokolo azy na tonga azy amin'izao sehatra misy azy izao. Sitraka enti-matorony nataonareo Andriamanitra malifity. Ndray andro any raha tahin'ny tompo tonga ny fotoana izay ananany tokantrano dia mahatoky fa ho voromaro izahay rehefa antsonareo fianakaviana hifanotrona, mifampivavaka sy mifampahery tompoko. Mangataka ny branche sodapartany namako hitsangana, pasteur Sitraka ihany koa hitsangana, dia mangataka ny pasteur Maoly solotenan'ny mpiandraikitra foibe izay nitarika ny Fanokanana. Misy ny fanomezana izay niombonantsika teo atolotra aloha an'ny mpiandraikitra foibe ny fanomezana izay efa misy fandaminana ao anatin'izany. Dia io koa ny avy ao amin'ny dekona misy fanomezana hatolotra omban'ny firarintso ary atolotra ny mpiara-miasa izay atao hoe ahefanao ny azakazaka masina indray amin'ity fiazakazahana. Fantatro fa vitanao ny azakazaka fa ny herin'ny tompo no anafiery ny ampandehanana avitanao izany ka mandra-pahafotsy volonao ania dia tsy ala aminao ny tompo. Ary izay rehetra fisaorana ataon'ny sodapartany to kely ihany tsitsina nitondra vonintenina izay eran'ny vava reny natolotra ny tompo amin'ny fitia maefa mahavita ny asan'Andriamanitra. Hitehaka isika voninahitra izy tompo. Hivavaka isika ataonay toy vakana ny fisaorana anao Andriamanitra satria Andriamanitra mahay mankasitraka ianao. Andriamanitra manatanteraka ny antsonao ianao sy ny teny fikasanao. Ny fandimby ny saotra sy nankasitraka teto ny mpanomponao tsirairay avy. Isaorana ianao Andriamanitra izay vitanao. Ary manantena fa amin'ny hoavy rehetra dia mamely mpanantenana anay nefa vitanao tamin'ny ankehitriny sy ny lasa.
ianao ny tompon'ny tantara-pamonjena ary ny filazantsara dia ianao Jesosy Kristy hitoehitra maharitra ao anatinay. Vita tamin'ny tean'io ty ny fanokanana, fa ny asa misokatra kosa dia izao tontolo izao ny amin'ny asa fitoriana tanterahana miaraka aminao Andriamanitra, fa tsy maleo tena izay fa mora resy mora kivy, kanefa noho ny fampaherezan'ny teninao nomena teo dia miorina ny finoanay. Dera laza voninahitra ho anao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Amen. Izao ary sika dia iroso amin'ny fanasan'ny tompo dia asaina ny mpitandrina vao natokana hitarika antsika amin'izany. Tsy misy miadana ka afa-po izay monina eto an-tany, fa izay ty sy mino ny tompo Jesosy no azo ny soa tsy ilany. Mba irio ny ananana ny Jesosy. Io manatsika hiatrika ny fanasan'ny tompo dia ataontsika ny hira fa 580 ny andininy voalohany ihany. Manoloanatsika ny fanasan'ny tompo izay manambara ny fanatrehan'ny tompo sy ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fomba hita maso sy azo tsapahitanana, koa mangataka ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra hitsangana. Hoy Jesosy, izao ny mofinaina, ity ny mofo izay nidina avy tany an-danitra mba tsy ho faty izay mihinana azy. Izao ny mofo velona izay nidina avy tany an-danitra, raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay. Ary ny mofo izay omeko dia nofoko ho fiainana izao tontolo izao. Aoka isika hivavaka. Fantatray fa tompon'ny tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka ianao ry Jesosy Kristy mpamonjanay. Anao avokoa ny fahefana rehetra ny an-danitra sy aty ambonin'ny tany. Midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao isanandro isanandro, ny anjely tsy omby alinalina, ny mpaminany, ny apôstôly, ny martiora, ary havana efa sambatra any aminao. Koa velao reny feonay mba iombona amin'ny feon'izy ireo, misantatra sahady ilay fanjakana sy firobiana manao hoe
Manasonao mpitiavana ry havako hipetraka. Ry hava malala aoka inoitsika ny teny fanorenana izao sakramenta masina izao. Fa Jesosy tompo tamin'ny alina izay namadia anazy dia nandray ny mofo. Ary rehefa nisaotra izy dia novakiny kao izy, raiso, hano, ity ny tenako izay omenao anareo, izao nataovy ho fahatserovana. Dia araka izany ihany koa ny kapoaka. Rehefa niny izy dia hoy izy, misotro amin'ity ianao rehetra fa ity no rako, dia ny fanekena vaovao izay latsaka ho an'ny rehetra ho fambelan-keloka. Izao natao fahatserovana na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana nareo no mihinana amin'itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka, dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo mandra-piaviny. Amen. Itsangana isika. Iombona mivavaka fahatserovana sy fangatana ny fanamasina isika ankehitriny. Ry Tompo raha any an-danitra indreto izahay manao eto anatrehanao ny fahatserovana, ny fandokavany zanakao ho olona, ny fijaliany, ny fahafatesany, fitsanganana avy tamin'ny fitoerany maty, ary ny fiakarana tamboninahitra sy ny fifonana mandrakizay, ary miandry sy mitalo amin'ny fiverenana izahay. Koa mba fenohy ny voninahitra ao ny fanatim-pisaoranay, da io tanteraka izao sakramenta masina izao, ary mba ekeo ho endriky ilay fanatitra tokana sy tanteraka naterina indray mandeha monja ho anay teo amin'ny azy fijaliana tamin'ny alàna Jesosy Kristy mpamonjy anay. Ry Tompo raha any an-danitra, aoka hiasa ny fananao masina. Amasino ny mofo, anambara ny tenan'i Jesosy Kristy Tompo. Amasino ny divay, anambara ny rano Jesosy Kristy Tomponay. Hiasa aminay ny fananao masina, mba tserovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy rano Jesosy Kristy Tomponay, eto ampandrasana ny mofo sy ny divay. Fa ny fanahinao masina no arinao, amelomanao, anamasinanao, ary anomezanao anay ny zavatra rehetra. Mianoa anay ry Andriamanitra tsy toa noho ny fitiavanao sy ny famondram-ponao ao amin'ny Kristy, fa amin'ny anarany sy amin'ny alalany no ahafahany mivavaka toy izany. Amen. Ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy Tompontsika izay novakiana ho antsika, satria iray ihany mofo, isika koa dia tena iray na dia maro aza, fa isika rehetra dia samy mandray amin'izao mofo izao avokoa. Ny kapoaka fisaorana izay sorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy Tompontsika, ny rano fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Andeha isika iombona mivavaka fanetretena manao hoe: Tompo, tsy mendrika natao hoe zanakao. Tompo, tsy mendrika nidiranao mba amin'ny tafotranoko aho. Tompo, tsy mendrika nitsopina izay tsy milatsaka avy amin'ny latabatra ao akory. Kanefa ho ianao hoe izay manantonahy dia tsy mba ho laviko mihitsy. Amen. Hoy Jesosy Kristy Tompo hoe andeha fa efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra. Manasanao mpitiavana hipetraka. Ataontsika ny hira faharoa 154. Hoy Jesosy Kristy Tompo, ento ampifaliana kazarao ampianakavy ny fonona fasasamiandry ny nasaina. Toy izantsika ny hira.
ny ratra ny mpamonjy no misy aim-baovao ira fa 513 amby ny andiny voalohany sy ny fahatelo. Thank you.
Mansanao mpitiavana mba hitsangana. Hoy Jesosy Kristy tompo aminao. Raiso hano ity ny tenako izao ny ataovy ho fahatserovana. Amen. Hoy Jesosy Kristy tompo. Sotronareo rehetra ity fa ity no rako dia ny fanekena vaovao izay latsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka. Izao ny ataovy fahatserovanahy na oviana no misotro ianareo. Raha misy ry mahazo nety Jesosy no anala izany tsaro venea votrata Amen. Manasantsika mpitiavana mba hipetraka. Ho ataontsika ny hira 8:100 dia ho tatazana ny rakitra fandraisana sy ho alain'ny dekona ny kapoaka eny amintsika. 100 sy 2 amby.